dia faly miarabantsika rehetra atao tokantrano indray a manaraka an'ity fandarana manandratra ity fandarana manandratra efa fanaraka ao isaky ny alady maraina ohatra mahazatra ary a ndaontsika anaraka tenyandriamanitra aloha milohany risona amin'ny fanadidina atao ary fa Jehova no tokonao ka iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika ohabolana toko fahatelo andininy fahenam-biroapolo zay no tenin'andriamanitra naroso antsika androany ato anatin'ny fandarana manandratra misy antsika androany a misy vahiny indray efa imbetsaka ihany izy no ny vahiny teto amin'ny fandarana mifaly miarabanao pasteur Mayol mandray anao ato anatin'ny fandarana manandratra de miravoravo mihitsy aho voaraba izy hoe faly miarabanao de mba faly koa miarabanao Jesony na de miarabantsika rehetra koa ato tokantrano ato zany manaraka nyty fandarana ity samaraina isaky ny lahady maraina tahako zao Ie, araka ny teniko teo hoe efa imbetsambetsaka ihany ianao a no ny vahiny tato anatin'ny fandarana de ohatra zao raha vao miresaka zao hoe pasteur Mayol de tadidy foana hoe le tany ambohipo hoe nisy fiaranao a may nidoran'ny olona moa zany ny tena marina de tao anatin'izay nandeha niresaka tao aorianan'izay nefa de ohatra ny nalaminao indray le izy a de ohatra ny faly indray raha ny vahoaka nisy nefa nitrangan-javatra ara-politika nyseho koa teo an'eo a te ny any Andriamatoa Laindriko Jean zay a de nefa izy nitory tonga de hiditra avy hatrany amin'ny fanontaniana angamba hoe ahoana no mahatonga an'izay hoe misy olona niaran'le zavatra ohatr'izay a nitory izy na tsy resaka afa-tsy zay fa na lesaresaka CD koa ary da makoa nitory tamin'izay resaka ohatrany hoe fanalambaraka zay ianao nefa mahay tomobile mihitsy a de tsy mbola nisy nefa fitorinana napitraka ao hatramin'izao afaka manazava ve ianao hoe inona no mahatonga an'izay zavatra nitranga tamiko izy ianao hoe may ny tôbile anao voalohany aloha tsy tôbileko no may fa ny tôbile ny fiangonana apokalypsy de hoe nisy fandalam-baraka kotra zay nataon'ny dama sy ny namany de nitory ny olona ireny tao anatin'ireny CD reny CD reny nefa pasteur Mayol ny tena lana baraka an'ireny nefa tsy nitory de tsy nitory tamin'le hoe nidorana fananan'ny fiangonana ny fiangonana nefa hoe nisy trangan-javatra hoe tafiditra tao ry damamaleo de nitory izy de niditra ponja le pasteur sy ny namany de trangan-javatra koa tamin'ny laniriko zao ozy izy ianao fiten'ny olona koa ny fiarakodiny tao tanàna ny tafian'ny olona de nitory izy de izy hoe maninona ny olona ohatran'ireny mitory fa maninona ianao tsy mba mitory ohatrany hoe izay zany ohatrany hoe le ohatrany sokatra hoe ny sokatra na de kapohanao na de tapahana ny tongony tapahana tany de tsy mba heninao miteny mihitsy izy fa de tsisy feo mivoakany azy na marary ary izy zany de eo ka reny trangan-javatra reny moa zany za efa niteny tamin'izy ireny hoe niresaka tamin'ny radio na tamin'ny télé hoe izay amin'ny maha-pasteur anay ataon'ny olona hoe mpaminany za moa tsy mbola laza ny teny hoe mpaminany fa ny olona no miresaka an'izany de ao manao hoe mpaminany sandoka ao manao hoe mpaminany Mayol sy ny sisa ianao zany efa tena mitory ny ten'Andriamanitra tena mazava sy mahitsy io raha aperaky ny olona amin'ny klasinao hoe mpaminany zany de tratrany trangan-javatra ohatran'izany tsy maintsy mijery ianao ho an'ny olona baraka amin'ny fomba rehetrarehetra ianao vonono maro ary ny mpaminany amin'ny baiboly ny vonon'ny olona mihitsy na reny mpaminany amin'ny Coran reny ko vonon'ny olona mihitsy satria tsy zakan'ny olona mihitsy le zavatra tenen'le mpaminany fa le mpaminany reny tsy na le hoe olona tena hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsy mahavita mamaly ny olona manisy ratsy anazy fa mivavaka indray ary no atao ary za ry niteny tamin'ireny hoe za pasteur Mayol azotsika atao an'izany azotsika atao hoe ndao hopaopaina izy de alaina baraka amin'ny radio amin'ny télé tevatevaina fanivaiva hoy ny lazay amin'ny baiboly zay enjehina sy aratsiana rehetrarehetra de pasteur Mayol raha atao an'izany de tsy anary tsy andeha ho any amin'ny fanjakana na andeha hitory ity na andeha hitory iry fa zany anavatra hoe aza manao an'izany amin'ny olo-kafa ao zay mihitsy ny zavatra nyteneniko fa raha ny olo-kafa anaovanareo an'izany azagaga anareo raha miditra ponjo satria ny olo-kafa tsy pasteur Mayol
de za loatsy gaka raha ohatra hoe damamaly io zanao nitory an'le hoe zareo nanao an'le izy nefa za ny tokony hitory satria damamaly io ankizy pasteur Mayol de ozy mpitenin'ny olona koa ianao ny fananany lany Eric Jean zay candidat président république ny fiarakodiny ny entany tao trano rehetrarehetra sy ny sisa de nitory izy de anaty angava izy le fianakaviana hoe mba sotony ny fitoriana fa reo nge tsy nanao ny sisa de mazava nge valiteniny za nge tsy pasteur Mayol ny maleo koa za nge tsy pasteur Mayol zay tsy pasteur ny pasteur ngamba no azo nanaovana zany na zay lazainy hoe mpaminany azo anaovan'ny olona zavatra sahala am'zany tsy anao ininona fa ny olo-kafa tsy anaky amelanao fotsiny comme ça am'zany zavatra zany de tsy iza no menotsiny am'zany za aloha de tsy anometsiny indro lany Eric Jean na ny romaly eo raha nanao an'izany izy satria izy tsy pasteur izy tsy mpaminany ary ianao ve ohatrany enko ny teny ianao tamin'ny ena manjery hoe mety misy toedra raha politika ihany ao aorianan'le ao ambadiky le nandronany fiarakodianao iny mbola tazominao ve zany mety zay tokoa ve sio sa le vahoaka fotsiny ohatrany hoe am'izao ma tsy efa mafanapana ihany toedra raha de ny olona ohatrany mora tezitra zany sa mbola mety misy resaka ifandraisany amin'ny resaka ara-politika marina koa ka reny ane ny ambadika politika an'ireny ane jerevan'le mpanao politika zany ny trangan-javatra fa hoe tonga ny 2013 de le trangan-javatra politika eto amin'ny firenena ohatra ny tanjojotra makany amin'le faminany de nanomboka mafy be izy tamin'ity le taona 2013 ty reny VCD aparitaka rehetrarehetra reny ilazana hoe devoly pasteur Mayol io mpaminany sandoka io kajikajiny reny de tsotra be hoe raha milatsaka fidina io dia efa voaeleran'ny Madagasikara fa devoly io izy ny olona hividy devoly fa voaely zany zay le kajikajy politika ao andamosiny le izy satria raha le olona le manaparitaka an'ireny nge fantatra ny toerana misy azy fa tsy hanana moyens possibilité anaovana an'ireny izy de nandrasana am'ireny hoe hitory de raha vao mitory de azo atakena indray satria hoe zany ve izy no hitondra fanjakana olona kely mampalahelo kely reny olona madinika zay mba manototra azy rehetrarehetra de gadrainy daholo ka reo zany mitondra fanjakana ao tsy ho gadrainy daholo ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny rehetrarehetra sa ory izy mbola tsy tonga ao de efa manatanteraka an'izany zay le calcul politique andrasana zany de am'izay ny olona hoe tsy mifidy anao zany raha milatsaky ianao de rehefa tsy nitsanga indray iny de hoe andao indray andrasana ato am'ty kely tona anankiray ty indray satria faty reo olona manana vahoaka io pasteur Mayol io ka raha miantso ny vahoakany izy andeha hiaro azy de hifandona amin'ny vahoaka eo de isy fifandona anao de isy raha mandrika de isy olona faty indray eo de moramora kokoa am'izay ny amatorana anazy de tsy afaka milatsaka ho fidina de azo gadraina ka anaovana lohateniny lehibe any gazety hoe te hitondra fanjakana le lehibe any secte apocalypse dia ny créer guerre civile tondra korotana keto Madagasikara nisy faty olona nisy raha mandrika izy ny tompona andraikitra voalohany amin'io ampiarina amin'ny lalàna dikan'izay zany raha zay ny tanteraka dia tsy afaka milatsaka ho fidiny pasteur Mayol any amponjy izy zany miandry amin'nisy ty indray ka zao diso le calcul satria nahoana za tsy nilatsaka diso ny calcul anjareo satria za tsy nilatsaka diso le calcul anjareo satria za tsy nitory de asandreo ina ndray ngamba ny andrasana indray manaraka hiatakeny amin'ny pasteur Mayol na andrasana amin'ny kendry taona anankiray mba hitoriana anazy na alaina baraka ty sery mba hitory ny hafa de mora tafiditra zany ka zany teny hoe zaho azo anaovana an'ireny fa aza manao an'izany amin'ny olo-kafa na pasteur hafa fa ny hafa mety tsy atady an'izany ie ianao pasteur tsy afaka ny vahiny foana hoe isan-kerinandro moa fa de ararotiny ianao satria tratrany eto miresaka politika ihany ianao de andao lotoizantsika kely ihany zay saika mba hanontany hevitra ao amin'ny président Andry Rajoelina zao hoe ametra-pialana de hoe iza zany no anolo anazy ny nivoaka indray zao ny lalàna teoneo hoe ny gouvernement ray manontolo indray nisy olo-toerana azy eo fa tsy araiky fa tsy le izy telo lahy zay voalazana lam-panorenana ahoana ny hevitra ao momba an'izay etsy andaniny zany koa nefa ahoana ny hevitra ao ihany koa momba ny hoe
sakanana zany filatsahan'izy telo hovidiana dia ny CES nefa nametraka hoe azy io tazomina ihany le candidaturany ahoana ohatrany famotipototra be ihany zany resaka zany a tsy hitantsony ny zavatra hidirana amin'izany maheno koa zay hoe hanao conférence ianao a fa olana ho an'izay ve io conférence ao ataonao io ya voalohany zany nresahany zay hoe ny izy telo mirahalahy tokony ilatsaka nefa ny raha milatsaka zareo zany dia tsy maintsy mametra-pialana ny filoha André Rajoelina ankoatran'izy telo mianadama ka tsy izy telo mirahalahy zafady Laura Valmanana filoha André Rajoelina dia filoha Ratsiraka teo aloha zany dia raha mametra-pialana izy zany ny filoha André Rajoelina izy zany tokony hitondra ny tetezamita izy telo mirahalahy premier ministre sy ny filohan'ny CT sy ny filohan'ny CST ve sa le zavatra nitapahany gouvernement amin'izao fotoana zao hoe ny fitondrana iarahany collégial zany ny gouvernement taray manontolo dia efa nitaniana mipetraka didy hoe ho tafavoaka ve zany ilay tetezamita raha ohatra ka zay ny sary hitondrana anazy voalohany indrindra aloha dia zao itsika efa nandany lalam-panorenana tamin'ny 2010 ary io lalam-panorenana lanitsika io dia lalam-panorenana lany vahoaka io lalam-panorenana io amin'ny disposition transition transitoire article 166 dia milaza fa rehefa tsy eo ny filohan'ny tetezamita na ny filohan'ny république dia ny premier ministre sy ny président ny CT sy ny CST no mitondra ny tetezamita zany ny firenena raha milatsaka hofidiana ny président ny transition zay zany lalam-panorenana dia zao nefany hanao lalàna indray zany ny gouvernement zany zao dia io lalàna ataon'ny gouvernement io a nalefa tany amin'ny conseil des ministres ny amin'ny hoe izy ny hitondra ny tetezamita dia hoe ny gouvernement ray manontolo dia alefa any amin'ny assemblée any amin'ny CT manko azafady dia efa aveo alefa any amin'ny CST dia andao raha ataontsika hoe laniny CT io lalàna io fa hoe ny gouvernement ty nitondra ny tetezamita dia laniny CST io lalàna io fa ny gouvernement taray manontolo nitondra ny tetezamita dia lalàna vaovao mivoaka io zany dia efa nitaniana mipetraka dia ty ordonnance zany nivoaka amin'ny ny ordonnance ve manana fahefana anova lalam-panorenana ao anatin' zany ireto olona izay amoaka ordonnance na lalàna ireto dia olona tsisy voafidim-bahoaka na ny ray azy ny lalam-panorenana nefa ny lalam-panorenana voafidim-bahoaka no fidim-bahoaka ary raha anova lalam-panorenana izany dia tsy any amin'ny CT na any amin'ny CST no mamoaka lalàna anova lalam-panorenana fa tsy maintsy référendum ka sao dia izay ihany mamarina le zavatra efa tenenin'ny olona hoe tokony lalam-panorenana aloha no atao fifidianana référendum zany raha ohatra ka andeha amin'izany sary zany ihany fa zavatra tena tsy fahita eran-tany zany eran'izao tontolo zao tonga amin'le fitenin'ny tsika gasy hoe gisa mainty zany eran'izao tontolo tsy mahita an'izany hoe ordonnance dia afaka manova lalam-panorenana tadidio tsara fa hoe izy telo mirahalahy mitondra ny tetezamita raha miala ny raha tsy ho toerana na miala ny filohan'ny tetezamita dia lalam-panorenana no mamaritra an'izany ka tsy azo atao hoe loi organique na ordonnance na décret na arrêté na simple loi no andeha hanova ny lalam-panorenana za tsy mpanao lalàna tsy juriste fa mba nianatra teny akatso ihany talohana pasteranana no droit za ka raha mba ny zavatra kely mba nianaranay tany raha tsy hoe fa niova le fampianarana eran'izao tontolo zao ngamba zavatra tsy tokony atao mihitsy zany zavatra zany tsy mety zany fa dia asa moa zany fa mbola andalo amin'ny CT zany izy io mbola andalo amin'ny CST
de hita eo reo olona reo fa raha ohatra zany toke ohatra zareo reo mandany an'io de raisiko hoe normal ihany izy reo raha andany an'io satria olona tsisy voafidim-bahoaka reo tsy ho fidividiny fahatany ihany fotsiny ve zay mampetipety ny tombotsony fotsiny de normal ihany zay zavatra zay de niteny anao hoe izy telo mianada navoaka ny Suède fa tsy maintsy milatsaka ny communauté internationale nefa tsy manaiky azy ireo mazava ny nitenin'ny communauté internationale raha mirotsaka reo de tsy anaiky an'io fifidianana io a izahay tsy amatsy vola izahay zay ny azy de ho hita koa ny communauté internationale hitana ny teniny meny koa fa izy sa hivadika koa raha ohatra ka misisika izy teny mianada rehetra zay de ilatsaka na inona ataonareo na inona ataonareo de eo le firenena hoe manana ny ampo-pirenena sy ny hoe fitiava-tanindrazana sy manana ny fiandrianany ty firenena ity de raha manana an'izay tokoa zany ty firenentsika ty a de izy telo mianada reo zany aloha tokony ampiseho an'izay hoe zay tsy hialy eto fa ataovy zay ataonareo fa fifidianana eto Madagasikara no atao fa tsy any Afrique du Sud na any Frantsa na any États-Unis na any Allemagne na any Italie fa eto Madagasikara lalàna eto efa namoaka hoe io zay mifidy lalàna eto efa mire tsy mahazo miala tsony zay efa tafiditra ka zay tsy hialy eto fa zay irotsaka ho fidiana satria zay nefa fanapa-kevitry ny CES tsy azo ivalozana ny didy avokany de zao ary andeha raisina ary fa hoe tsy hialy izy telo mianada fa anao fifidianana nefa tsy hoekeny firaisambe iraisam-pirenena tsy abatsy vola izy de enitsika tamin'ny vaovao farany herinandro tamin'ny lakamisy iny sazoma lasa teo de ny hoe laza ny ministry ny vola fa hoe misy vola anaovana fifidianana fa tsika tsy ampifilafilain'ny volan'ireo vahiny reo de anao fifidianana anao zany fa misy vola eo tsy hoekeny firaisambe iraisam-pirenena de inona ary ny tsy nanaovana fifidianana hatramin'izay raha nisy vola atao fa iandrasana firaisambe volany amin'ny firaisambe iraisam-pirenena ny anaovana fifidianana dikan'izay zany de zao anao fifidianana tsika mirotsaka izy telo mianada tsy hoekeny firaisambe iraisam-pirenena midofotra mirindrina zany le fifidianana anao fifidianana tsika asorona atao izy telo mianada mianaka tsy hipetrapetraka fotsiny reo la manodidina azy ireo siry zareo fa tsy maintsy hitaona ny vahoaka ataotsika tsy anaiky an'io fifidianana tsy misy anay telo mianada io fifidianana ho atao tsisy azo telo mianada midofotra amin'ny rindrina koa fifidianana atao miaraka misy telo mianada tsy hoekeny communauté internationale midofotra amin'ny rindrina mandritry ny zany fotoana rehetrarehetra izany aemitra ny fifidianana tsy emitra foana ny vahoaka miamahantra ny fandripahalemana miamitombo ny jiola sy ny vakitrano sy ny dahalo ao anatin'izany rehetrarehetra izany toy daholo zany mekrizy ny fiainam-bahoaka dikan'izany izy telo mianada reo zany zao ny lasa mamatotra ny firenena indray miankina amin'izy ireo indray zany sy ny vahoaka mpanaraka azy raha ohatra ka mbola toteny amin'ny vahoaka mpanaraka azy izy telo mianada mianakareo ny hoavin'ny firenena malagasy roapolo tapitrisa miankina an'ireo be da be nefa tsy mihinan-kanina indray-pandeha isan'andro no mihinana raha mahita indroso arabasoa arabatsara be da be no efa tsy mihinana 7 andro anatin'ny 7 andro ny olona ny sakafo zara misy 4 andro anatin'ny herinandro ny hinanana ny tsy mahavoaloha ny hofatranony tsony ny jirama ny ekolazy ny mpianatra ny trosan'ny olona tsy hifankahitana intsony de voatery mivaritra ny amoron-dalana rofo ny fivononana indray de lasa mangalatra manao jiola satria tsisy hoanina tsy resana tsony tsy fandripahalemana rehetra zany ny vokatro zavatra rehetrarehetra izao zany de inona ary noton'le mpitondra atsika sy mpanao politika atsika hivoana am'izao krizy ny olona rehetra pastera miteny hoe ny fifidianana ihany zany fa olona raha ohatra ka adidina le olona rehetra hoe olotsotra ianao ve mino hoe isy io fifidianana io na empotra ray volana indray mantsy izy zao de ho tanteraka amin'ny daty io ve le izy sa mety mbola izy zavatra hafa indray mety tsy hatanteraka anazy efa niteny an'izany tamin'ny televisionna rahavavy anankiray nanontany anazy zany mpanao gazety televisionna ny mpitondra zany am'izao fotoana zao de efa nivaliko tam'izany roa volana lasa zay fa hoe tsy hisy fifidianana amin'ity taona ty raha izao fomba hitondrana azy zao
tsisy fifidianana io analyse moa zany itenenanao an'izay zany hoe ka zany efa tsy am'ty taona ty nge zany ny faminanina zany nge zavatra lazainao 5 taona 10 taona alohan'ny fotoana ny lazana faminanina e fa raha zao anao miteny hoe tsisy fifidianana io fa am'izao présent zao zanga zany faminanina tsony de hiditra kelitsika am'le conférence ataonao a vaolana ho amin'ny firenena ve le zavatra ho ataonao amin'io sa inona marina moa zany le conférence kasainao atao androany le conférence atao androany maraina androany alady maraina amin'ny 6 io ne ataoko amin'ny foibe ny apocalypse ao isotra hoe inona ny vaolana ivoana amin'izany crise zany tsy amin'ny lafin'ny politika fa amin'ny lafin'ny ara-panandray satria raha ny politika amin'izao fotoana zao fa mikatso ny mpanao politika amin'izao fotoana zay fa tsy mahafaty baolina intsony efa varaketraka tsisy lalany ivoana ntsony eny zao e inona ntsony zao ny lalany ivoana milatsaka izy telo menadaka tsy ekeny communauté internationale tsy latsaka izy telo menada tsy ekeny communauté nationale nationale tsy anaiky de aiza ny hafarany tofotra hoa raha domy izy de tapina ny domy ka raha tapina ny domy de zavatra roa ny azo atao na pasohany indray zany ny domy de toizana ny lalao na tapina ny domy de maty de mirava de misolo indray ny mpanao doma hafa indray zany miditra amboniny latabatra zay roa zay any ane le lalany anao conférence zany roany lahady iny nivoana am'izany satria nitranga zavatra misy zao ne de zao ny zavatra tranga misy ny olona hoe zay tsy fampina sy tsy fananana sy ny fandripahalemana zay tsy misy zay de ny conférence ataoko tsotrany a ina nivoana am'izany crise rehetrarehetra zany amin'ny ara-politika de ho azavaiko amin'ny lafin'ny matematika fizika scientifique spirituel le hoe inona ny lalany ivoana am'izany raha amin'ny lafin'ny politika sy ny économique sy ny scientifique sy ny fizika no hitondrana azy ary spirituel ara-pana satria zotrana zavatra misy zao de ny hafaran'ny olona lasa izy mandeha vary lavo satria mitebiteby daholo ny olona am'izao fotoana zao na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny mahatra fa indrindra olo mpanan-karena sy ny be vola sy ny mpanao politika de tsy mahita tory andro amanalina amitranga zavatra misy am'izao fotoana zao mpanan-karena sy ny be vola mataotry no tafiony jiola hoe sao de mba nitoroko no androany alina ny mpanao politika tsy mahita toroko io satria nahoana ho verseza raharavy ty fitondrana ty ary mbola tafaverinao ve za raharavy ty fitondrana ty za mba tsy tahiala eto de tsy mahita tory andro amanalina za miny fa mihinana fanafody daholo reo mpanao politika reo vao matory amin'ny alina raha tsy mihinana fanafody reo ka te mba mahita tory kely am'raiky amby folo alana amby folo de taitra am'ray indray de efa tsy mahita tory tsony mandraparain'ny andro zany ny tebiteby sy ny taotra iainantsika am'izao fotoana zao tsy resana tsony ny fantrana ny valala sy ny sisa de ina ny vaholana am'izany io ny conférence ataoko zany androany lady maray manomboka amin'ny 6 eo de mitoy ny après midi hoe enao fa sahirana mbola lasa ny olona manarity amin'ny fisotroana ataoko mba averiveriny say tratran'io crise io de ny olona mitoka sigara de tsy maty afo manomboka amin'ny enina maray na hatrany 12 alina fa sigara foana anarina disy etrehtra am'le problème io zany nefa enao fa sahirana amin'ny arabola amin'ny écolazy amin'ny ofatrano mijirama nefa tsy maintsy mbola mifilm mbola tsy maintsy mbola mity zany mbola mihinana mamy sa ny sasiny tsy afaka mamy sa mihitsy raha mianao zany zavatra tantarainao zany zao pastera de ohatrany hoe tena mampangetaeta olona tokoa zao zany ohatrany hoe zany ny tena zavatra ilaina am'izao satria ianao tena miresaka mihitsy am'le zavatra mahazo ny olona am'izao fotoana zao tena zay marina ve ny tena ilain'ny olona am'izao fotoana zao a de tonga de atambatra amin'ny fanontaniana hafa hoe izavy ary no antsonao satria ianao mpitarika ny fiangonana apokalypsy ho an'ny fiangonana apokalypsy ve io a sa ny olona inona avy ny karazan'olona afaka manatrika an'io conférence ho ataonao io za aloha zany tsy mitarika olona amin'ny conférence ataoko fa anao conférence fotsiny aho ka raha mahalinanao zany misy mifanandrify amin'ny fiainanao zany ilainao zany de anao le conférence za androany maray amy 6 no mieno ay tompandriny eto zao mbola matoritory tompandriny eto mieno raha matoa tafianao zany zany mety totoan'andriamanitra ianao am'zany ianao satria anao mivavaka nefa tsy tafavoaka le fiainanao fa ny atsotra fotsiny io conférence ataoko anampy anao raha ohatra anao te hiala am'toka nefa tsy afaka
teala am'sigara nefa tsy afaka teala am'paraky nefa tsy afaka teala am'rongony nefa tsy afaka tsy manambola anao tsy abona tena ny hôpitaly am'izao fahasiaranana zao nefa misy code secret azo ivoahana am'zany mba tsy ho lany vola amin'ny fitsabony ianao tsy resana ntsony ny fantrana sy ny problème rehetrarehetra zay misy aminao ka raha ohatra tsy olona fa manan-karena ianao manambola itsabona any amin'ny hôpitaly ianao mbola tsy fohinao ny toka ny sigara ny paraky ny rongony zay foanao io na cocaïne zay troanao io na tsondrominao io anao inona any moa ianao inona tonany am'le conférence hoe za pasteur fa milliardaire tsy mila an'zany za pasteur fa be vola tsy mila an'zany za raha marary manana dokotera manana vola tsabotena za nitoka sy sigara za mbola ilaiko amin'ny fiainako zany za mbola tsy any anao inona any ianao tsisy antony andehananao any mpanao politique ianao misy izy anao za mpanao politique pasteur zay mahita lalany ivoahana amin'ny crise io fa zay tsy reberebenao am'zany zay tsy hoany fa tsy maintsy hitanay ny ivoahana amin'io anao inona any ianao samakany ianao fa velohany zay olona mila azy le izy ka ianao manontany hoe olona takaniza moa zany tsona am'zany zay olona matsapa fa sahirana amin'ny ara-pivelomany zay olona matsapa fa tahiala am'toka amin'ny sigara amin'ny paraky zay olona matahotra ity resaka tsy fandripalemana ity ka tsy manana tsony hery tsy tanjaka erovatena am'izay mety fanafian'ny fahavalo rehetrarehetra satria ny fahavalo manafika miaraka ny fitaovam-piadina ianao tanam-polo efa avy manafika ny mpanafika zay vao tondra amin'ny tanjo filaminana ina moa ny fiarovana azy ny mpitandro filaminana atao am'zany mpitandro filaminana koa tsy afaka iandro ny tranony olona tsirairay avy na andeha iandry isapokotany tsirairay avy fa de lasa médecin après la mort foana vao tonga ny mpitandro filaminana de ina ny fiarovana azo antoka amin'Andriamanitra raha ohatra ka zavaina amin'ny lafy matematika fizika scientifique spirituel io baiboly io ivoahana am'izao crise misy atsika rehetrarehetra zao ie maharitra frina ary moa zay conférence ataona zao pasteur amin'io lahady io lahady zany a maraina miditra amin'ny sivy de am'roa amby folo ao de mitohy am'roa ka hatramin'ny 10:00 satria lavabe io fanazavana io ivoahana am'zany crise zany satria tsy hoe ny tenanao ihany zany fa ny fianakavianao ny firenena mihitsy zany no omena vahaolana ivoahana am'izao crise zao zay nanaovana an'le conférence zany am'le izy de misy koa ny larobia ariva laka misy ariva zoma ariva ao amin'ny fibe ambodiny sotro io ihany fa io ndray amin'ny 9:00 no manomboka ny andavanandro zany amin'ny 9:00 fandroany lahady zao kosany de amin'ny 7 maraina zao zany afaka atiny 3 eo zany na atiny 2 sasany eo manomboka io conférence io tondranao taratasy stylo fotsiny ndraisanao note misy parking koa ijanona ny fiarakodia ohatra hitondra fiarakodia koa zany ianao zay mihitsy asaky antoniko ao an'izay olona mitondra fiara eto maraparanana pasteur afaka averinao tsara ve le adresy fa mety misy olona mantsy mbola tsy mahita tsara be apocalypse ambodiny sotry aty amin'ny cité ambodiny sotry zany mora ahitana anazy cité aty ambodiny sotry de andrefany cité ambodiny sotry zany le izy aty amin'ny essence totale boulangerie Camélia collège Charlemagne mandeha amin'ny arabe pavé misy tsena isanandro iny zany le izy raha olona partie 67 AP folo tsika na davamamba mety mahay quartier iny zany de essence totale io misy ambodiny sotro eo fotsiny zany repéranao na raha very andrefana indray anao ry amin'ny arabe partie 67 hectares aty amin'le andrefan'ny cité ambodiny sotro iny arabe de andrefan'ny cité ambodiny sotro sens unique iny de manenjika an'ilay tranojiro collège tranojiro aigle noir fotsiny ianao de eo anao manontany hoe aiza le foiben'ny apocalypse am'ireo mpivapivarotra rehetrarehetra eo amin'ny sisin-dalana eo tsisy plaque ingana ohatra misy plaque ngeza be mihitsy amin'izy fa miditra amin'le arabe pavé misy tsena be da be varotan'ny olona iny zany de misy plaque foibe apocalypse ngeda be zany le izy malalaka be ny toeranao fa anytanotaninanao mpivarotra reo fotsiny le izy de atorony ianao tapitra sady ny fandarantsika omena teny foina pasteur amarana anazy raha mbola misy ambara anga de tapitra ny fandarana zany fa de zao rehefa tsy mbola te hiala am'ireo problème misy reo zany ianao de fanafotony tsy mamonjy le conférence atsony fotsiny aloha ianao fa milliardaire efa manambola tsabona tena amin'ny hôpitaly mbola te hifoka sigara te hisotro toka sy ny rehetrarehetra tsy makany fotsiny ianao mpanao politique ianao mpitondra fanjakana ianao vaovahanao i problème io na misy conférence pasteur moela na tsisy aza makany am'le conférence aza makany fotsiny fa avy aloha zay olona mila azy le izy fa manaraka zany toeranao koa
tsy omby atsika malagasy rehetra ko nge le toerana eo olona eo amin'ny arivo angamba na 500 raha betsaka ny zakan'le toerana ka de raha ohatra ianao mahatratra ny laty de arabatsoratra arabatsara laty zao laty zao misivy raha tsy tratranao moa ny laty zany no ny programme monsieur pertanao de mamerina azy indray ny laribia ariva sy ny laka misy ariva amin'ny enina zany ka hatramin'ny sivy zany misy ny fitaterana ihany amin'ny fiarakodia ariva zany ho an'izay olona mody manodidididina. Ia, misatranao pasteur Maël vahiny hitato anatin'ny fandarana manandratra. Efa tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'ny herin'ny anito zao dia misy loha hevitra vaovao indray atolotra emenada ho antsika rehetrarehetra. Misatranao nanaraka ny fandarana ary azadino androany le izy fa sao de adinodinao le conférence teo raha ohatra ka nalinanao zay eny ambodiny sotry amin'ny foben'ny apocalypse Madagasikara. Zay ary fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetrarehetra veloma tompoko.